Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Misy fiantraikany ny teny izay lazainao olon'i Kristy. Rehefa hiteny ianao olon'i Kristy dia hisy fanahy hiampita akany amin'izay hitevany. Araka ny asina apôstôly toko faha 11:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ary raha vao niteny aho dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny." Ho gaga sy hiaiky ny tomponao ianao ahita ny vokatr'izany. Araka ny asina apôstôly toko faha 12:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Koa raha mba omen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka antsika fonosika vonino an'i Jesosy Kristy Tompo, dia iza moa ao no ahasakana an'Andriamanitra?" Porofray izany fa ilain'Andriamanitra hiasa ho azy mba hanehoany voninahiny ianao. Mazotoa, mandram-pioana tompoko.